Mbola vaovao mifandray amin'izay sehatry ny fampianarana azy ihany dia mbola mitohy hatrany ny fanomezana sakafo na ny cantine scolaire ho an'ireo mpianatra izay niatomboka ny 15 volana Oktobra 2024 teo amin'ity taom-pampianarana 2024 2024 ity. Isan'ny mahazo an'izany etsy amin'ny IPP Antanimbarinandriana ka mpianatra miisa 30 no mahazo tombontsoa amin'izany. Manala fahasahiranana ireo ray aman-dreny ary manampy betsaka ireo ankizy hifantoka amin'ny fianarana ny fisian'ny cantine scolaire. Samy mahazo ny anjarany avokoa na ny mpianatra maraina na ny mpianatra hariva etsy amin'ny IPP Antanimbarinandriana izay manana mpianatra miisa 30. Isaky ny Talata ny famatsiana ny sakafon'ny mpianatra, isaky ny herinandro avy any amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha ny nambaran'ny Taliany Sekoly. 5 Oktobra no nanomboka nisy ny cantine scolaire izay vatsian'ny menina dia misakafo isan'andro ny mpianatra rehetra 1030 élèves misakafo ireo isan'andro hatramin'ny androany aloha dia misakafo. Ny famatsiana hatreto dia tsy mbola nisy ny fahatapahana dia nizotra ara-dalàna. Amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora sasany ny fisakafoan'ny mpianatra mianatra maraina raha toka amin'ny 12 ora sasany alohan'ny idirana mianatra ny hariva ho an'ireo mpianatra mandy mianatra ny hariva. Misy 5 ireo vehivavy mikarakara ny sakafon'ireo mpianatra ary mahavitrika avokoa satria dia manomboka amin'ny 5 ora sasany maraina izy ireo no manomboka mahandro izany.